hitantsika tamin'ny sary teo moa zany fa tena lava dia lava tokoa ny ministry ny fahasalamana manoloana andreo olona izay nanodidina azy. Tiako ampahafantananao fotsiny fa ny radiothérapie dia fitarafana n'ilay faritra izay heverina fa misy an'ilay homamiadana, ka izany fitarafana izany no entina hamonoana an'ireo sela izay heverina fa maty ka mba tsy ahafahany hitombo intsony, ka hamono an'ireo sela izay velona izay mbola miantoka ny fahavelomany taova izay tratran'izany homamiadana izany. Avelantsika mikasika an'iny fa hivadika kosa eo amin'ny lafiny politika isika eo ery Tsimbazaza. Nisy ny fionana izay nataon'ny ministry ny teti-bola sy ny vola tamin'ireo solombavam-bahoaka naharitra adiny 3 izany fivoriana izany izay tsy azony be somarina trehana, kanefa moa nisy ihany ny resaka nivoaka rehefa vita izany fionana izany. Ny mpanao gazetinay Marc Antoine no hitatitra amintsika momba izay indrindra. Adiny 3 maninitra noho ny fanazava tao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka sy ny ministry ny vola ary ny teti-bola Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana. Fivoriana tsy azony rehetra natrehana izay niresahana indrindra ny volan'ny komity ny fampandrosoana ifotony na ny CLD. Piharina ambaninday ny CLD na ny comité local de développement. Ny zavatra voalohany moa rehefa niboaka ny texte dia ny hoe misy ny 4 rubrique mahakasika an'izy io. Dia zavatra zay nitaraina ny solombavam-bahoaka hoe ahoana tsy mitovy ny filana zany isaky ny district, dia ahoana ho ferana ihany momba resaka adduction d'eau, hoe momba ny lalana sy ny sisa sy ny sisa mahakasika zavatra zay zany. Dia nisy ny fiahonana tamin'ny premier ministre sy ny ministre ny finance dia hoe zay tapaka ny membre ny CLD no ampiharina. Amin'izao fotoana izao zany rehefa natao zany ny fanapahan-kevitsy ny CLD, ny membre ny CLD dia hoe tsy hita ao anatin'le machine raha sy ny rubrique anakefatra io ihany no tanterahina. Dia zavatra zay zany anisan'ny vaindoana raha nampisy ny fiahonana tamin'ny ny finance sy ny budget sy ny solombavam-bahoaka androany raha atao bango tokana zany ny zava-misy. Nanamafy kosa ny ministry ny vola sy ny teti-bola fa tsy maintsy hotohizana ny fametrahana ity komity ity. Ny CLD raha misy problème efa izany réglé. Tsy maintsy atao iny satria mipaka mivoaka tanteraka iny tsy maintsy atao zay tongavan'izay. Nafana noho izany ny dinika ary nisy ny fifanenjahana tao anatin'ny ady hevitra raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka sasatsasany.